de amin'ny fifaliana lehibe indray lasany babalala no ianona amintsika am'izao fotoanana izao a de fahaly be indray ny tenako a miaraka aminareo eto amin'ity androany ity a de tonga soa daholo indray tsika rehetrarehetra izay miaraka aminay anatin'izao fandarana afaka fiembenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a de ny ankilady eo a de mpikamba anatinatiny vavaka fiembenana ny groupe zay maharesy a izay miaraka aminay a faly indray zay miaraka aminareo a faly indray mitafatafa aminareo eto amin'ity androany ity a ifampahery ao anatin'izao fandaratsika vavaka fiembenana zay adin'ilay sasany eny raha antsika inoanao vavaka hira toriteny famelabelarana ny toriteny de teteny aminao hoe mahareta hatramin'ny farany a raha tonga eto ianao a tsika sendrasendra no ahatongavanao a eto a am'izao fandarana zao ko de mahareta hatramin'ny farany faly miarabanareo zay raha misy aminareo androany vao niaraka taminay teto a de teteny aminao hoe tsika sendrasendra mihitsy nahatongavanao teto misy raha ilan'ny tompo anao de raha ty alina ty fandarana ty no iananao farany a alohan'ny atorianao de za mino fa hivimbina azo vatsy ianao a hiatrehanao ny androany alina atorianao a sy hiatrehanao indray ny rapitsonao ko de tahiny tompo a de mahereza androany nareo mila manampy kely anahako satria de telefônina vitsivitsy zao no ataony loko a écran vitsivitsy a samy hafa daholo ny zavatra tenenin'ilay écran ny anankiray miteny fa Becky Roland ny hiditra voalohany a ny anankiray miteny fa i Marijo a de ny anankiray miteny a fa i Artizanay iza no niditra voalohany teo a raha mba misy afaka amin'ny confirmer anahy iza de misy fit ve niditra voalohany teo iza mba hitana niditra voalohany teo re olona mba meo vaovao kely satria zay nitako a aty Becky Roland a na i Marijo a na i Misfit a na izy ty alleloia Misfit o zany niditra voalohany a de tahiny tompo a manokana ranabavy Misfit zanaky ranabavy Fianarakoto nanaraka azy tonga mety Becky Roland a de zay vao i Marijo zany a tahiny tomponareo a de Artizanay a de Madagasikara Lina io a de ao ihany koa Rodine Marie tahiny tompo daholo am'izay tsika rehetra de fiadana tompo amintsika Ainabavy Ama Ranabavy Kodaleoni Rodine Eliana Monique Mariette Verselina de tahiny tompo a i Erika Raka de tahiny tompo ihany koa Aimé Manambotsoa sy Lantonirina de ao ihany koa Rifaly Rairitovy tonga soa i Berta itody Raonisoa Kataka de ao ihany koa Filanarakoto a itody Raonisoa Ajaska Patitsy Nambinitsoa de tonga soa ihany koa i Kotre Kamaradin'i Jesosy Fity tahiny tompo a isika rehetrarehetra de mahereza hatrany a isika tsirairay avy de faly mahita anareo a ary andreo moa tsika de hiaraka ifampaheritsika ao anatin'ny fandarantsika tahaka ny isan'andro a de hieno vavaka fanombohana aloha tsika niaraka amintsika eto androany a ny vavaka fanombohana Ranabavy Ama nitondra ny tenin'Andriamanitra Ranabavy Ranabavy Marijo ary nitondra ny vavaka ho an'ny firenena kosa de Ranabavintsika Filanarakoto amin'ity androany ity ko de tahiny tompo ary tsika rehetra de mahereza hatrany de matoka fa ifampaheritsika ao anatin'ity vavaka ity tsika de mambotrambotra toerana tsara fa hieno hira tsika avy eo ary hieno ihany koa toriteny afinaritra de afinaritra amin'ity androany ity ko de tahiny tompo ary tsika dia mieno finaritra isika tsirairay avy a de miaina Ranabavy Ama ny fitenenana tahiny tompo Ranabavy Ama ary de tratran'ny sabata ihany tokoa tsika io zanabavy itody a
marina zany. Tany tompo a raha nampaviama anao ary a ny fitenenana amin'izao fotoana izao. Alleloia, taintompo pastera, dia taintompo tsika rehetra izay manaraka izao fandaharana vavaka fiambenana izao, dia hiara vavaka tsika hanombohantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra rany tsara indrindra velom-pisaorana anao indray izahay, fa tafavory eto amin'izao fotoana izao, velom-pisaorana anao tompo malalo, satria narovina ny tontolo andronay, narovina tamin'ny ratsy rehetra, menao esy tanjaka, fahasalamana, tombon'androm-pahavelomana, ka indrindra izay tompo malalo, tafavory eto indray, tafavory eto tompo malalo, hitsena ny teninao, tafavory eto, hiain'ny afatrao indray tompo malalo, dia ankehitriny finahana ianatrehanao tompo malalo, izay rehetra tsy fantanterahanay, izay rehetra na tenina loaka ny vavanay, na nataon'ny tananay, na nandehanan'ny tongotray tompo, na nijeren'ny masonay, dia finahana sy bebana ianatrehanao, satria izany ny hevitra mampisaraka anay aminao, eo ny tanay mbola maha olombelona anay, dia finahana eo anatrehanao izany tompo, bebana eo anatrehanao, dia matoky sy menzy tompo fa tena hoe hanadio anay tokoa ianao ary ilay raha nasarobidy atao anakoriana ty anatinay, ka tena hoe ho anam-pahamasinana izay hitsena izany teninao masina izany, ka ankehitriny tompo malalo apetraka fiainam-pelantananao amin'ny fiainana iray manontolo, indrindra izao fotoana na eto izao tompo malalo fonay, dia tena hoe hibanjina anao tokoa, angetaentanao tokoa, dia tena manatrefy ny tompo malalo satria matoky sy menzy efa hety ianao amin'izao fotoana izao araka ny teninao, raha misy angonandronany telo amin'ny anarinao dia ampovoany ianao, dia matoky izay tompo fa entanao manatrika amin'ny fotoana na entanao tondra ny afatra indray, dia matoky izay tompo fa ny fanahinao masina ny anindry lela ny mpanomponao, izay tondra izany afatrao izany, ka tena ho tonga sabatra roa lela hipaka ty anatin'ny tsirairay avina izany teninao masina izany, dia koa pastera mbelabelatra tompo malalo, dia tena hoe tendreo ny lelany, tena hazava aminay tokoa tompo malalo, izany famelabelaranay izany, dia koa nitondra vavaka amin'ny firenena tompo malalo, dia matoky izay fa efa na vao mangataka izahay dia efa iranao sady ny anjelinao hitondra ny valim-bavaka izay sandratra eto, dia paka any amin'ny firenenay izany vavaka sandratra izany, dia eo tompo malalo ireo namanay mbola eny an-dalana, ireo mbola miasa alaminy programan'izy ireny tompo malalo, tsisy disan-jarany amin'izany afatrao izany, tsisy disan-jarany amin'ny fahasoavana rotsaka satria teninao dia mitondra fahasoavana, teny fiainana ho anay tsirairay avy, fa ankehitriny koa tompo malalo izay tsirairay avy izay efa manatrika eto, dia tena ianao ny nandamina fonay tsisy anelingelina tompo malalo, hifantoka aminao tokoa ary tena hoe hibanjina anao tokoa, dia manatrefy ny tompo malalo, tena hoe tahio ny connexionnay, tahio ny telefônina rehetra ampiasainay amin'izany, izany vavaka rehetra izany tompo malalo, dia ataonao voninahitry ny anaranao rery ihany, dia alleloia, amen. Alleloia, soratsika be dia be raha navavintsika Iama avy any Koety nitondratsika an'izany vavaka matsiro nametrantsika eto am-pitan'Andriamanitra ny fotoanantsika izany. Ranabavy Suzelle, ranabavy Geneviève, Anova Rosaine, Ralafa Anova Rosaine, Kadaka, Rodine, Tongasoa, Olga Pulcherie, Fahombiazana Fitahiana, Nathalie, Tongasoa, Mama Valentina, dia tahiny tompo ianareo raha misy any ambony any moa tsy voarabako Soameva, Itody, Frangina, Glory, Tojo, tahiny Jesosy amin'ny misaotra ranabavy Iama, Rolianisy ihany koa dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Eny ary dao atsika aloha anao hira anankiray tsara fantatrao androany vao tonga eto androany misy farany fandaran'izao dia amin'ny lahadintsika miona dia manaratra kely tsika amin'ity androany ity. Dao atsika aloha ary anao an'ity anatin'ity iomankomana ianao anatin'ny iomankomana ianao maka toerana tsara dia maka baiboly ihany koa. Alleloia, fa hiany torotentsika ao aorian'izy ity. Tahiny tompo ary isika rehetrarehetra raha misy mbola niditra vaovao dia ara-paina ihany hatrany hatrany.
ndao ary avy atrantsika aloha de eno izy de ozy izy jesosy zafady a alleloia ndao ary atolotra antsika rehetrrehetra ary tiry ty a ira mahafinaritra mpandresy ianao a toa de ampahafantarina anao mihitsy ny momba anao androany a mpandresy ianao a anatin'ity samy hika hoe mpandresy a manana anao a fanananao an jesosy mahatonga anao mpandresy fa tsy ninona akory a tahitoparitsika rehetrarehetra meno mifinaritra daholo nasarotra izany lalana matoky ao fa ianao mitarika fandresena azo antoka ramianarana mitafiana pandresia mananana izy sosio pandresia eo amina pandresia mananana izy sosio pandresia eo amina lazai quanao paresicyu ianao ramiaradi libanzina lai tumputi miantsuizianiu kamavaliu mianaraliani tukiu pandresia mananana izy sosio pandresia eo
halleloia. Mpandresy ianao manana an' Jesosy e. Tsy hoe mpandresy ianao satria matanjaka, tsy hoe mpandresy ianao satria manana ny ampy, tsy hoe mpandresy ianao satria mbola tanora, fa mpandresy ianao satria manana any Jesosy. Halleloia. Eo tahiny tompany isika tsirairay avy de matoky fa efa vonona ianao eny ny tenin'Andriamanitra am'izao fotoana izao raha misy mbola tsy voarabako rindra aopa dia ao koa i contre camaradin'i Jesosy izy aby mbola tsy voarabako teo, zay ngamba ny mbola tsy voarabako teo Samir Tansia tahiny tompo. Halleloia. De tahiny tompo ary tsika tsirairay avy ohatra hoe dihitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika e. Rahavavitsika Marizo avy aty États-Unis indray hitondratsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny androany ity, ko andao ary to dia ampandrosoantsika izy satria mino avy efa dodina isika tsirairay avy. Tahiny tompo Ranavavy Marizo hanao ny fitenenana mahereza. Mpiaravantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako mbola tafahoana eto tsika rehetrarehetra dia tonoiko amintsika tsirairay avy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo anapaka ao anatin'ny fotsika ao anatin'ity fotoana ity. Ifampaheritsika androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra anankiray izay hitantsika ao amin'ny Luka 7:20 ka hatramin'ny 9. Luka 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Soramandry mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena na herinangataka. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe isy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena maso olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny amin'ilay manana ady amiko, ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra azaho sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany mpitondra tena io, fa manahirana izy fandrao avy mandrakariva izy ka hampasositra ary hoy ny tompo enoho izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va izay nitaraina amin'ny andro aman'alina ary no hitaredretra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona no ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Amen. Izany ry havana ny teny angalantsika lesona kely indray amin'ity androany ity. Teto Jesosy ry havana nanao fanoharana ny amin'ity mpitsara tsy marina ity amin'ilay mpitondra tena na herinangataka, ary tena rehefa nangataka lava tao aminy tao amin'ilay mpitsara tsy marina ity mpitondra tena ity dia nomeny rariny, izany hoe hijeran'ny toetra n'ity mpitsara tsy marina ity tsika ry havana. Endrika famindraponina ataon'ity mpitsara tsy marina ity raha jerentsika ny soratra masina. Endrika famindrapo izay na tsika kristianina ary be be no tsy mahay mamindra fo, be be tsika no tsy miraharaha satria hoe mety hoe manam-bola tsika na tsy fantatro izay toerana misy atsika eny amin'ny fiarahamonina eny be tsika no tsy miraharaha izany hoe olona manodidina atsika izany. Eny na dia eny an-tsena eny ohatra nisy fotoana izao sendra avy mivavaka izay tamin'izay dia nandalo tao amin'ilay tsena nasomana tombole ao Anosy io, izay moa teny Anosy no mipetraka. Dia nisy fotoana olona avy mivavaka izao dia nisotro kafe teo amin'ilay mpivarotra kafe tamin'izay fotoana izay. Dia tamin'ilay mahantra kely ilay malahelo mba mikitikitika an'ilay mpivavaka tamin'izay fotoana izay dia manifikifika be hoe miala fa mandoto akanjo, misakisana any fa natsiravina sisisa.
andre teo daholo ny fihetsika sy ny fiteny rehetrarehetra ny akistinana ny so teo daholo dia mamenatra ihany raha hoe tsika kristiana manana toe-poso toe-panahy ohatran'izany andraso vetivety meko ohatra ianao atao amin'le mpitandrina tsy marina le mpitandrina tsy marina ry havana mianarana efa hoe mpitandrina tsy marina fa zao nanatsaina izy rehefa le soro le mpanan-karena izy tsy mpitandrina mifananantsony dia nanatsaina izy mitsiry ny hevitra tao anatin'ny sainy ry havana dia hoe lasa izy niantso an'izay olona nanana trosa tamin'le mpanan-karena dia avy eo nomerany daholo ny trosan'ireo olona izay nanana trosa tamin'ny le mpanan-karena ireo mba azahoany fon'le olona ry havana satria fantany hoe efa tsy ho tavela ntsony ao amin'le toerana izay niasany izy eo amin'le toeran'le mpanan-karena izay nampitandrina azy ny fananany dia nampiasa saina izy nanolotra mitrosan'ny olona manodidina azy mba azahoany fon'le olona raha ohatra izy miala tao dia mba misy vatanana ny amin'ireny olona ireny dia teto mpitandrina tsy marina io lazay io fanoharana nataon'i Jesosy io dia vakitsika ny eo amin'ny andininy fahavalo amin'ity Luka 4:20 andininy fahavalo amin'ity mpitandrina tsy marina ity hoe ary ny tompony ozy izy nidera le mpitandrina tsy marina satria nanatsaina izy fa ny zanak'izao tontolo izao izy izy dia manatsaina kokoa noho ny amin'ny karazany no ny zanaky ny mazava. Amen. Ity ten'Andriamanitra ity ry havana anisan'ny nahakasika anao hoe tena ohatran'ny hoe mahamenatra ihany satria raha ohatra ka oharina hoe ny zanak'izao tontolo izao ity raha ozy izy manatsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava. Tsika kristianina nge ry havana zany zanaky ny mazava zany nefa tsika indraindray tena hoe tsy mahafoy na dia hoe manam-bola amin'ny karena be na dia miasa be mahazo vola 1 million isam-bolana ary tsika fa tsika ry havana tia tena tsy miraharaha manodidina tsika izany ohatran'izay ohatra ny teneniko anao tao amin'ilay fivarotana kafe izay dia tena hoe nahamenatra satria olona avy mivavaka izany dia nefana manana an'izany toe-tsaina izany dia eto Jesosy matory havana nanao fanoharana ny amin'izany rehetrarehetra izany Jesosy dia fantany hoe efa ela nandroatana ity baiboly ity fa fantatry Jesosy hoe tsy ho vitan'ny kristianina izany ary be da be ny kristianina mbola tsy manao an'izany dia natao ny fanoharana ry havana ny zanak'izao tontolo izao mba hoe ianao ve mba mahafoy ianao ve mba mety malahelo olona indraindray ngentsika na misy olona mandondona ary eo ambaravarana hoe mba afonjeo fa ohatran'izao na manana ary tsika dia manendy poketra satria manino tia tena tsy ao anatintsika mihitsy ny fitiavana dia tsetsatetsa tsy aritra moa ny mpitandrina tsy marina iny fa hiverina ato amin'le mpitondra tena naherina angataka tsika dia teto izy namindra fody izy hoe ozy izy le mpitsara tsy marina hoe mba homeko rariny ihany ozy izy mpitondra tena io fa manahirana izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho izy sady tsy mena masolona haleloia tena mahafinaritra be ny toe-pony tirangaty meny rariny ilay mpitondra tena maherina angataka eritrereto hoe tsara tsy marina dia navita hoe meny rariny le mpitondra tena maherina angataka dia ahoana tsika ahoana ny fiainantsika dia ahoana fieritreretantsika momba antsika tsirairay avy tsetsatetsa tsy aritra ho antsika zanak'Andriamanitra izay fa tohizantsika le izy dia ozy izy Jesosy ary hoy ny tompo eno izay lazain'le mpitsara tsy marina ozy izy fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va izay nitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredretra va izy lazaiko aminareo fa homeny rariny faingana izy dia ajanontsika hatreo tiandray toe-po hoe ianao mety mandalo ady amin'izao fotoana izao dia mety mandalo fitsarana ihany koa ianao ohatra hoe amin'izao mantsy ny ady tany any amin'ny tribonaly any tena hoe manjaka mety hoe manana olana ianao ekaranao any amin'izany tribonaly izany dia izao Jesosy mampanantena anao fa hanome rariny ianao izy
ninninona zavatra trehanao androany, mety marary ianao mitady fanasitranana, mety mitady asa ianao tsy mahita asa, mety zavatra maro ny ainanao misafotofotoana, mety matahotra, mety tsy fantatro. Endrasanao valimbavaka amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Mety miandro valiny examen ianao na maro ny zavatra nangatahanao mitompo, na ohatra hoe manangana trano ianao nefa mbola tsy mety vita, dia miandry ny tompo ianao, mangataka vavaka isan'andro amin'ny zavatra izay lalovanao androany. Fa za ty hampahery anao androany fa ty tenin'Andriamanitra ty lepitsara tsy marina ary na merariny any vehivavy mpitondra teny io, dia za matoky fa ty tenin' Jesosy ty hoe tsy taredretra izy, amerariny ianao faingana izy amin'ny hoady izay hatrehanao io. Fa indro kely eto ambany izy ry havana dia miteny, kanefa ozy izy raha avy ny zanak'olona no ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Ny fiandrasanao valimbavaka dia mila faharetana, mila finoana. Rehefa tsy mino ianao dia mety ho kivy, mety hoe tsy mahavita ninninona zany Andriamanitra zany, efa ela ny andrasako valimbavaka fa tsy hitako ihany ty androany, mbola tsy hitako ihany. Fa mitsindriny mihitsy hoe raha ho avy izy ny zanak'olona no ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Ao amin'ny Hebreo 1:12 andiny voalohany ry havana dia misy tenin'Andriamanitra izay milaza fa ary ny finoana moa izy dia fahatokiana ny zavatra tenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Amen. Noho izany zany rehefa tsy manana finoana ny olona anankiray, rehefa tsy manana fanantenana, rehefa tsy manana fahatokiana fa hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainana zany Jesosy efa nividy azy teo ambony azy fijaliana izany, dia zava-poana ihany ny zavatra izay andrasanao. Mety ho reraka ianao, ho kivy an-dalana ianao, hiverin-dalana, fa zao mampahery anao ampitomboiny finoana ao anatinao, amerariny faingana anao Jesosy Kristy, satria manino? Satria olona efa novidiana ianao. Vakiko aminao ilay teny eto amin'ny 7 fa Andriamanitra tsy amerariny ny olona voafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary no hitaredretra va izy. Io izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Amen. Halleluja. Androany dia mino fa nahery ianao ny aino an'izany fampaherezana foy izay netiko izany, teny foy izany. Alleluia. Ho tahiny tompony rahavavy Marizô makasitraka ny inona ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny lantsinika eny fa somary misy tapaka kely fotsiny fa veloma sisany tsy napetrany taminareo teo fa tsy tapaka lava be akory. Dia saorana be dia be rahavavy Marizô, ho tahiny tompony ianao dia makasitraka indrindra ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao teto tamin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manan-kaream-pahasoavana ane amaly fitianao, fa dia mamy zany toritely zany, miaraka amin'ny feokira, miaraka amin'ny sary mahafinaritra. Halleluja. Dia Andriamanitra amaly fitia, Andriamanitra ampitombo anao foana, dia Andriamanitra ane mbola hitohy hampiasa anao foana ihany koa. Ho solovavany mandrakariva ane ianao dia ho ampiasainy foana naiza misy anao na roviana ihany koa na roviana. Dia tahin'ny tompo dia mahereza hatrany hatrany. Dia misaotra anareo ihany koa izay mankasitraka anazy, satria nareo mankasitraka anazy io dia tahaka miteny aminazy hoe alefaso ihany, mahereza ihany Rahavavy Marizô. Dia misaotra satria mandrisika azy androso bebe kokoa ireny fampaherezana sy fankasitrahana izay ataonareo ireny. Dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Matio. Alleluia. Matio toko fa azafady indrindra lioka izy fa tsy Matio. Ao amin'ny lioka, bokin'ny lioka toko 20 ka ny andin'ny fa voalohany hatramin'ny fa valo no
novakin'ny anabavintsika nangalany zany fampahirizana nafinaritra izany tamin'ity androany ity. Mino fa maheno tsara nareo efa veloma ny tapaka ay veke tapaka ny ambokada kaiky eo voloma no tapaka. Amboarantsika tahiny tompo de nambinitsoa zay mbola tsy narabaiko ihany sisa ny arabaiko fanindra Zafindramanana, tonga soa Elisa Tsiala, Jonatana, Tsiry Amboaramielona, tahiny tompo daholo nareo mahereza lika toko 20 andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena nahery nangataka zany hoe misy olona ravana mahay mampifameno zavatra moa tiako tenanao an'izany, mahay manararoatra ny toerana misy anazy. Ity vehivavy ity de mpitondra tena zany hoe tsy de misy zavatra tena ina firy, mety anaty fahasahiranana, mety tsy de misy olona manohana, mety tsy de misy olona ianteherana, ary hainy ny niainana izay fiainana izay. De inona zavatra nataony? Nahery nangataka izy. Ny olona mahery mangataka eto tenenina de ohatra antsika mahery mivavaka, matetika ange ny vavaka ataontsika ny akabetsahany vavaka ataontsika de matetika vavaka fangatahana ao ihany ny fiderana, ao ihany ny fifonana, fa ny akabetsahany vavaka ataontsika de fangatahana amin'Andriamanitra, fangataham-pitahina, fangatahana fahasoavana, fangatahana mba hitantana, fangatahana mba homba, izy daholo zany. Raha sady manano tena no tsy mangataka mihitsy de aiza ny tany aleha, aiza ty hombana hozy le hira. Fa izy fantany fa manano tena izy ry havana. De tsy napetrany tam'izao fotsiny manano tena azy, fa nisy fikirizana nataony tao. De inona zavatra ataony? Nahery nangataka. Ka izao ity izy ity fanoharana izy ity, ny zavatra tena tiany Jesosy hatongavana de zao: tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Misy mahafotoana ngiravana mahagaga ty baiboly ty. Misy fotoana Jesosy miteny hoe na tsy mangataka ary nareo de efa renirainareo zay any an-danitra zay tokony anareo. Misy fotoana indray Jesosy miteny hoe tsy mety raha tsy mahery mangataka, raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. De tahaka an' Jesosy le niteny tamin'ny mpianatra ihany hoe aza mitondra kitapo-maso na kitapom-boly ianareo na kapa na akanjo indromisolo. Fa avy Jesosy niteny hoe am'izao sisy zao kosa de hoy aho aminareo mitondrà kitapom-batsy, mitondrà kapa, mitondrà tehana. Ka io de miankina amin'ny zavatra izay manoloana, zay zavatra hita tanan'Andriamanitra tsika. Misy fotoana tsika finoana sisa ny ilaina hoe tena anatina finoantsika Andriamanitra na tsy nangataka ary aho de nomenao ary marina zany. Misy fotoana indray tsika satria indraindray tsika mionona am'izay indray koa. Misy hoe te atory ianao Andriamanitra efa niteny fa na tsy mangataka ary de fantatrao daholo, nefa izy amin'io misy zavatra tokony entina mbavaka maro ao amin'ny fiainany. De eo ndray tonga aminazy le tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Hay reraka zany, hay moa Andriamanitra efa niteny hoe mampiomehy anareo mahita an'le sarina izy moa le dessin animé zay le ohatry hoe matory izy de zoma ora pitso, hay de mifoy, hay moa ohatr'izay.
saika ny vitanareo zay hitanareo zay efa vitanareo zay ka eto miankina amin'ny zavatra zay tian'Andriamanitra hitantanana antsika tena marina mihitsy tokoa fa misy fotoana Andriamanitra mihitsy no miteny hoe na de matory ara de omeko malalako zany. Misy fotoana indray andefa mana Andriamanitra de tsy nety tamin'Andriamanitra zay mba hitan'ny zanak'Israely matory maraina fa raha vao matory maraina de tsy mahazo mana satria vao miposaka amin'ny masoandro de levona ny mana ka io ry havana malala de Andriamanitra ny mahafantatra tsy tao misaoera fa Donald angamba izy zay ohatran'ny Donald tsy diso aby Donald le izy taloha misy loatra hoe to de taitra hoe ay adiniko napiditra tomobile ohatra de avy hoe ay moa za tsy manana tomobile tadidinareo iny misy an'iny zay misy tao misaoera koa any tsy mety raha tsy mangataka mandray ka eto Jesosy zany andrisika antsika indray any hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva sady ka tsy reraka tiany Jesosy nge tsika ry havany olo-bavaka misy fotoana asena men'Andriamanitra tanimboly ny zanak'Israely de mamboly ary tena Andriamanitra de miteny hoe misy ny fotoana tsy ambolenareo fa hinananareo mana eny an-tany efitra. Misy indray ny hinananareo ny kolokolony ny maniry azy ro izy tena Andriamanitra misy fotoana zany mana de ianao tena miandro fotsiny anao misy fotoana indray anao mihinana ny maniry azy zany hoe misy asa kely efa atao indray eo de misy fotoana indray anao mihinana ny kolokolony zany hoe le maniriniry aminazy le ambinambiny ndray fa misy fotoana anao mihinana ny vokatry ny tany io zany miankina amin'ny zavatra ampandalovon'Andriamanitra amintsika fa ny tsara amintsika de sady ananantsika ny finoana sady olombavaka tsika sady matoky an'Andriamanitra isika fa eto aloha de zao ny zavatra mitranga tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika tsy mitsahatra ka tsy reraka de nisy fanoharana nisy mpitsara anankiray tao an-tanàna izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona anisy mpitondra tena tao amin'izany tany zany zay nakany matetika manao hoe omeo rariny amin'le mananady amiko ary tsy nanaiky izy aloha rehefa afaka zany de nanao nakapo izy hoe na de tsy matahotra an'Andriamanitra za sady tsy mena maso olona de omeko rariny ihany mpitondra teny fa manahirana izy fa andao ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra teto de nisy zavatra anankiray ary ty zavatra ty tiako anentanana antsika manao hoe misy fotoana ianao manana ady amin'olona de teto le mpitsara tsy mbola nanady ady hoe iza ny diso fa ny zavatra hita de vehivavy io mangataka rariny anazy hoe meo rariny amin'ny miady amiko de mbola tsisy fotoana nitsarana le izy koa mbola tsisy fotoana kory hoe jerena hoe vitsy mikitra indray ro ny fomba fiteny fa matoa misy ny ady de tsy maintsy nisy ny zavatra mitranga atao tsy mihemy feo-dakiroso tokana fa teto tsisy fotoana netretana an'le ady le nanontaniana momba ny ady le hoe mpitsara hoe fa inona nefa ny zavatra andragny fa ny zavatra fantany ny zavatra reny isan'andro de le mpitondra tena mangataka rariny mpameo rariny am'le mananady amiko ka tsy manana tsy mbola afaka manao an'izany mbola mila inofina aloha tonga nefa izy ohatra mpitsara mpameo rariny am'le tonga indrindra afaka pitsy mpameo rariny afaka isan'andro tandao maneno ny soaniny ahoana mpameo rariny no aza de idina ny barabara misy fotoana mety ampiakarina ambony mihitsy ny soanily am'izao hoe fohifohy le madama de le manano tena de atao ery ambonimbony ery hitondrany hazo izy tendeo eo mpameo rariny no aza zao ny zavatra nitranga tsy le adiny tsy le anoly adiny natongavany nazahoany le rariny tsy nitsaraina akory le ady fa noho n'inona noho ny fahatongavany isan'andro za tena teteny aminao
raha mananady amin'olona ianao zao foana teniko anareo atovy zay ampitombonao atovanao hitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'iny olona mananady aminao iny fa omen'Andriamanitra anao ny rariny tena marina zany teniko anao zany ataovy zay ampitombo anao hitombonao mihoatra amin'iny olona zay mananady aminao iny raha tonga am'izay ianao de omenanao ny ady ary zao isan'andro de atao amin'Andriamanitra isan'andro de dondony Andriamanitra ahoana ihany Andriamanitra hitanao ange voandroany resaka tamin'ny anabavy zay faly mihitsy aho misy anabavy zay a taizana aretina nandritra ny fotoana maro fa resaka tamin'ny ady herinandro aho zao izy tena reko sitrana am'izay halleloia nazavaiko moa izy mahavariana Andriamanitra fa maninona ary nanasitrana ny Andriamanitra de zay izy vao nanasitrana nefa efa nentina mbavaka efa elaela raha nabavy fa maninona ary io de Andriamanitra ihany no mahafantatra an'io nazavaiko azy moa zay maninona tsika tsy le vao mivavaka voalohany iny de mahazo vavaka maninona tsika misy fotoana mitolona mafimafy mihitsy a vao mahazo tsisy mahalala an'izay tsika Andriamanitra rery mahalala zay maninona misy olona entina mivavaka 2 andro mahazo valimbavaka maninona misy olona entina mivavaka 3 volana vao mahazo valimbavaka Andriamanitra rery de rery no afaka mamaly an'izay teto a tsy fantatry vehivavy ina nanana ny rariny na tsy nanana tsisy mahafantatra ary tsy azo tsisy fantatra koa hoe inona ilay ady fa rariny no nangatahany ary le rariny a ohatrany hoe nomena tsy sazoka vokatry n'inona vokatry ny antsoantsony vokatry ny antsoantsony isan'andro za tena miteny anao fa mety misy fotoantsika tsy tokony hanana ny rariny misy fotoantsika tena tsy manana ny rariny ary tena disotsika eo anatrehan'ny olona ndraindray za rehefa mbola teteny aminao fa misy fotoantsika diso fa zako nefa teteny aminao fa raha any amin'ny ainao no mangataka ny rariny isan'andro amin'Andriamanitra tsy reraka ianao mitady misy fotoana ry havan'Andriamanitra tena tenako anao misy fotoana reo mpanompon'Andriamanitra reo tao am-baiboly reo tsisy diso reo tsisy nanao tsy nety reo raha jerinao daholo ny tantaran'ireo patriarika rehetrarehetra reo tany amin'ny testamenta taloha reo samy nanana ny fahadisoany daholo izy reo fa atokan'Andriamanitra ny teny hoe ray mpimaso ny fahatezerako fa mandrakizay ny famindram-poko satria maninona satria voasary ny fitiavan'Andriamanitra ny fahotan'izy ireo satria nahita rariny teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo na de misy fotoana azy izy a diso izy tsisy marina tsika rehetrarehetra fa ny azontsika atao de zao andao angataka isan'andro amin'Andriamanitra ilay rariny izay tsy hitan'ny olona ary io rariny io a ao amin'Andriamanitra rery de rery ihany no afaka hitantsika an'io de ao anatin'ny antsoantsontsika isan'andro ao anatin'ireo antsoantsika ty le mpitsary ty leo nampitongana azy namine Andriamanitra re tsy leo finaritra inge Andriamanitra ho hitantsika mivavaka io ary za tena teneko anao foana ty zavatra ty mety tsy mino ny teneko tena fa za resy lahatra am'ty zavatra ty foana ary matetika teneko izy ty manao hoe
misy fotoana ohatry ny fifalian'Andriamanitra ve ny mahitantsika mbola tsy mahazo valim-bavaka. Ohatry ny hoe misy tombontsoan'Andriamanitra ve ny olona anankiray mbola tsy mahazo valim-bavaka fa elaela izy eo, fa tena porofoko aminao fa tena marina zany. Tonge Jesika ny tenin' Jesosy manao hoe aroy ny tompo, Jesosy zany. Eno izy lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy amin'ny rarin'ny olom-boafidiny fa zay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaraindrindra fa izy. Lazaiko aminareo mendrary mifaingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambonin'ny tany mba izy. Raha le mpitsara tsy marina na amin'ny rariny ilay olona zay tsy fantany fa tonga nanontany miantso anazy isan'andro isan'andro, izay ohatrany hoe manelingelina anazy. De teteny aminao Andriamanitra, raha miantso an'Andriamanitra isan'andro zany tsy leo indray Andriamanitra, fa finaritra Andriamanitra mahita anao tonga eo. Zany hoe n'Andriamanitra ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ianao tonga eo. De eo zany eo aminao ny fanapahana, any aminao ny lakile. Inona no mahatonga anao tonga eo amin'Andriamanitra? Rehefa inona ianao no tonga eo amin'Andriamanitra. Fa averiko aminao ihany fa mahafinaritra an'Andriamanitra mahita anao tonga eo. Alleloia. Mahafinaritra an'Andriamanitra. Misy fotoana anisan'ny kilalao tena tian'ireo zanako lahy reo, tena tiany de ny tômôbilina kely. De za koa nefa rehefa mandeha ka sendra mba raha mampiona hoe ndana mividy zavatra ohatr'izao de misy magasin anak'izay sady misy zavatra alainay no misy kilalao, de tsy mahatana mihitsy rehefa misy kilalao mbola tsy azondrareo hoe tômôbila kely vao nivoaka, de za mihitsy koa tsy mahatana fa de vidiko. Misy fotoana izy ireo vidiny ohatra hoe maromaro indray mivoaka eo de atahorana sao de tsisy de vidina miaraka daholo, fa izao tsy omena miaraka daholo ihany koa. Raha vao omena miaraka mantsy iny ny zavatra, rehefa omenao miaraka daholo ny zavatra de misy anankiray tsy maintsy tian'le ankizy be de le ambina aminy ohatrany tsy rarahiny, de reo mitohy tsy rarahiny eo foana reo de efa aoriana efa mahazatra anazy mahita andreo de tsy de nisy tsirony. Fa raha reo no omenao tsirairay de misy tsirony isaky ny kilalao omena anazy. De misy fotoana fiainana aloha le sasany, ary ny tena zavatra mahafinaritra mba hitongiko de za manome anazy an'le izy. Rehefa manome an'le izy andreo tea mahazo bahakely. Merci papa, câlin papa, misaotra papa, papa moa tsara fanahy de meza mampireo fanahy aleo mba zany ame an'le izy, za tia bahakely ny zanako mihitsy. Fa ninona tsy omeko niaraka le izy satria mahafinaritra anahy isaky ny manome de mahazo bahakely. De ty ihany koa fifaliana ho ahy mahita ny zanako, tadô mila hanina kely, tadà vitanina kely aloha, tadà ohatr'izao, de na de fantatro ary hoe tokony hoentiko izy de mahafinaritra anahy kokoa mahita hoe za efa te hitondra anazy fa miandry anazy miteny hoe mba eto ary de entiko izy. Alleloia. Zay ny toetran'ny ray. Fa za mieritreritra fa ohatrohatr'izany koa Andriamanitra mitondra antsika. Fa maninona no irena valim-bavaka vao azo? Zao aloha ny zavatra tsara teneniko anao, ampahereziko anao androany. Ohatra ngeza be ty zavatra teneniko anao ty. Hoy Jesosy, Andriamanitra ve tsy hanome rarin'ny olom-bofidiny?
zay mitaranana aminy andro aman'alina ary moa hitarehitrrehetra fa izy moa ny olo voafidiny za te ianao reo voafidiny mba ho tonga ame voninahitra mba hitady azy mba na fifandraisana aminy tsy anareo no mifidy ahy fa za no mifidy anareo mba handesy amo. Halleloia. Isika zany ny voafidiny rehefa tsika ny voafidiny tsika zany olo voafidiny. Halleloia. Zany niaina fanomezan-tso zany andro vo hitako teto de tonga soa de sy fitiavana rehefa hitako teto tany de misy anaky fianarabe Marisô koa tao ambony tao sadiko zay anaran'izay hitako tao ambony tao fa sady arabaiko ianareo malala rakoto efa eo miarira soanirina tahin Jesosy sy na teo ta ihany koa Naël Gianni Cristal tonga soa fafabe mihitsy zany andro zay vao nitanao de tonga soa niaina fanomezan-tso koa andro vo hitako teto de tonga soa ihany koa sy na teo tamo efa bakeo. Ny fanontaniana mipetraka zany eto de zao Andriamanitra tokoa ve ry amina de tsy amme rariny olo voafidiny hoe misy olona zany hoe voafidiny fa tsy omeny rariny de tsy mitombony zany. Anome rariny ve Andriamanitra ry amina de tsy ianao ka mamoaka saingy efa mahazo bakely amin'ny ankizy foana hitanareo tranonay ny vadiko mampionina efa mahazo bakely amin'ny ankizy foana isaky ny isan'andro de fotoka zany le ankizy de tiany ny laoka maman tsara be ny laoka de anaovany mampionina sakafo isan'andro ke mampionina efa mahazo bisoty zany any am'le kilalao mba maky zay zany le izy fa tsy za tite azonareo de za mahazo bakely satria za tsy nahandro sakafo fa neny vao miditra fotsiny ankizy de misy zanako le zanako anankiray vao miditra fotsiny de to de ska jereo daholo ny sakafo de merci maman tiako be ny laoka de mahazo foana. Halleloia. De za zany any am'le ray mba maky Andriamanitra ve de tsy tokony amme rariny atsika tena manome Andriamanitra mihoatra noho ny rariny aza no omen'Andriamanitra atsika ary io fiandrasana ny rariny io mampimenimeno io indraindray satria mampitaitaina io indraindray ho ny ten'Andriamanitra hoe moa hitarehitrrehetra va izy anao de tsy amme rariny olo voafidiny zay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitarehitrrehetra va izy fa Andriamanitra aloha de raha malala. Halleloia. Tsy amy mamiara-manaiky koa tsika fa Andriamanitra de somary mitarehitrrehetra tsy zany ny teny an'izany fa Habakoka toko faharoa andininy fahatelo ndao vakitsika zany Habakoka toko faharoa andininy fahatelo ary andininy voalohany zao ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra ke tena ny teny azo ny tsolony izy tsy mandaingy izy hoe Andriamanitra ve ohatra mitarehitrrehetra tsy mitarehitrrehetra zany re za fa ten'Andriamanitra hoe tsy ny teny nanao hoe Habakoka toko faharoa andininy voalohany andininy faharoa azafady de namaly azy Jehovah ka nanao hoe soraty ny fahitana atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana fa ho azo ny miazakazako ho vakiana azy fa ny fahitana de mbola ho avy amin'ny fotoan'androny ary mikelitry ny farany izy ka tsy ho diso eny na de mitarehitrrehetra izy de andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona azavaiko io Habakoka io rehefa avy eo fa ny am'le mitarehitrrehetra aloha zany no tiako tenenanao fa Andriamanitra mihitsy no miteny hoe za mitarehitrrehetra zany de zao manao antsika rehefa miteny amin'olona nareo re de mitarehitrrehetra lava atsony avika ihany ne de tsisy miteny avy moa tsisy miteny nareo ve atsona sa tsy atsony de mbo tonga morambola mitarehitrrehetra tsy miandryandry tsy tonga de tonga ka Andriamanitra tsy mandaingy nazo tsory ny marina
fa tena mitarejetra tokoa izy. Mitarejetra tokoa izy. Fa ny zavatra teneniny na de mitarejetra ary izy de misy toky anankiray omeny ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Manome toky atsika fa na roviana isika nefa nangataka ka nangataka ka nangataka de miandrasa fa tsy maintsy ho tonga izy. Ary io Andriamanitra io ohatriny entonnoir fantatrao entonnoir rehefa ohatra hoe midahoahoa zany e, zay le fomba fitentsika ary nampavitody dahoahoa na hoe midahoahoa dahoahoa. Ny entonnoir de zao misy zavatra araraka ao de ao anatin'iny le izy fa midina tsikelikely ao anaty tavoahangy fa ny vavany anankiroa miona samy kely fa ny fanasiana anazy le ngeda ato ambony de le ngeda mitady ato ambany de ohatry ny mitsoka zany io le eo am'le vavany kely io mbola tsy mandeha mihitsy aloha. Fa zao zavatra teneniko anao tena Andriamanitra de miteby fa rehefa tonga io de sady tsy hijanona ny tonga faingana. Sady tsy mijanona ny tonga faingana. Misy tena Andriamanitra amin'ny Hébreu, mamaky Hébreu moa anabavy de isika maky Hébreu ihany koa. Amin'ny Hébreu 10 Hébreu 10:7-8 hoy tena Andriamanitra fa rehefa afaka kelikely de ho tonga ilay ho avy fa tsy tarejetra. Ho tonga ny anarany ilay ho avy, ilay ho avy zany hoe efa zay mihitsy ny anarany hoe ho avy izy, tsy Paoly zany ny anarany hoe andraso hoe ilay ho avy fa tsisy tena ho avy, zay ny anarany. Rehefa afaka kelikely de ho tonga ilay ho avy, efa voasoratra ho avy izy ary tsy maintsy ho tonga ary tsy tarejetra. Zao ry havana malala tsika mieritreritra fa mitarejetra Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mieritreritra fa mitarejetra satria nahoana amin'ny fotoanany io, amin'ny fotoanany. Isika sy Andriamanitra manana famantaranandro tsy mitovy, tsy mitovy. Ny lera ny fotoana afisian'io tsy mitovy. Ny tsika mety navalimbavaka nangatantsika tokony tonga tamin'ny 12 atoandro fa amin'Andriamanitra mety amin'ny 12 alina fa izao nefa vaovao mafaly tsy maintsy ho tonga. Alleloia. Ary Andriamanitra ray amana tena mahafinaritra indray Andriamanitra. Any amin'ny Apokalipsy ihany misy olona sasany andry an'Andriamanitra. Alleloia. Mahafinaritra ty teny ty. Any Apokalipsy 4:10 andininy 10. Andiny 10. Apokalipsy 4:10. Alleloia. Ary rehefa novany ny tombo-kase fahadimy de hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahiny zay voavonony amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana zay no azoniny. Isika nge zany nge no hovononan'ny filazana ny tenin'Andriamanitra na ankolaka zany na mivantana. Andiny 20. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ireo hoe tompo masina sy marino mandra-pahoviana ny tsy hitsarana sy hamarino ny rahana izay monina eny amin'ny tany. Niantsoantso ireo hoe Andriamanitra
fa roviny ainy anao vao amaly ny rana izy latsaka teny ambonin'ny tany roviny anao vao hetsika ka natony tsy nampiasika an'Andriamanitra tsy hoe tsy tian'ireo fa ny antony zao 120 ary samy nomeny akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasainy niala sasatra kely aloha izy mandrapatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahy zay vovonoana tahaka azy. Halleloia. Natonga n'Andriamanitra tsy nihetsika dia zao mbola misy olona andrasana hafa, mbola misy zavatra tsy vita. Le olona any an-danitra efa nitenina na hoe fa maninona ny tsy misy olona ny martyra be dia be ny vonona ny amin'ny ohatran'le tany farany teo tany Afghanistan angambany le saromana sachet le mpivavaka dia mahato azy tao reny zany ao anatiny daholo reny le nivonona amin'ny amin'ny tenin'Andriamanitra reny rasalama martyra ry izava reny olona ny vonoana misy le pastera tany Iraka le nahantona reny ry Stéphane Ntoram-Bato teo Pétorité reny zany any daholo dia ireo olona ireo zany miantsoantso hoe fa maninona ary tsy varian'Andriamanitra mihitsy le devoly sy ny firongony izay namono azy te Andriamanitra tsy hamaly fa mbola misy koa rahalahy sasany mbola endrasan'Andriamanitra ary tsy hetsika hamono an'ireo amin'ireo fahavalo ireo Andriamanitra raha tsy vita ny anjaran'ireo sasany rehetra izay mbola miandry famono mbola vonoina martyra koa ireo azonao Andriamanitra tsy hamaly fa misy fetra andrasan'Andriamanitra fa ny zavatra ataon'Andriamanitra dia zao mahafinaritra be mandra-piandry an'izay reto olona reto nomeny an'ilay akanjo fotsy nomeny an'ilay akanjo fotsy lava ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra efa mitafena fahamasina efa mitafena voninahitra ary ihany koa nasena niala sasatra kely aloha. Amen. Zany hoe ao anatin'izany zavatra zany Andriamanitra manao hetsika Andriamanitra tsy miheno raha hijeritsika tantara da tantaran'i Josefa nijeritsika eto misy fotoana nitolyan'izy teto hoe tadidiko ato anatin'ny saiko tantaran'i Josefa ny amin'ny Grésia toko 220 fantantsika fa i Josefa talohan'ny taorian'ny nivarotany rahalahiny azy tsy nahita zavatra tsara mihitsy aloha izy hoe voanomboka teo izy dia fatoran'ny rahalahiny dia natsipy tanaty lavadrano dia navoaka dia namidy tamin'ny Ismaelita dia lasa dia tao amin'ny Potifara dia neniletika ihany ohatry ny fiainany mbola lasa tany am-ponja ihany tsara fantatrao fa nanomboka tao anatin'ny fatsakana dia efa niantso an'Andriamanitra izy Andriamanitra vonjeo inona ty zavatra mahazo ohatry ny tsy niheno Andriamanitra ohatry ny tsy niheno Andriamanitra navoaka tao indray dia namidy andefo dia mbola nivavaka ny Andriamanitra aiza ianao hoe andro manalina ny tarainako aminao halleluia fa ohatra mbola tsy niheno Andriamanitra tonga tao amin'ny Potifara Andriamanitra ohatratsika le mivavaka fa Jesosy mbola nampahery tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy sasatra Andriamanitra aiza ianao fa lasa andevon'olona ty antranony atika za Andriamanitra nga vitan'izay mbola nikahatra indray Andriamanitra aiza ianao zany hoe taraina andro aman'alina dia tena mitaretritra tokoa Andriamanitra raha izany tantaran'i Josefa zany zay satria tsara fantatrao 13 taona netsona an'Andriamanitra i Josefa reva fa izao ny zava-mahafinaritra nandritra zay 13 taona zay dia tahaka an'ilay tao amin'ny Apokalipsy mandra-pahatonga n'ilay antsoantson'ireo olon'ireo tanteraka dia niamalian'Andriamanitra ny ratsy fanahy efa nomen'Andriamanitra sitraka izy efa nampitafiana akanjo fotsy lava izy dia nasena niala sasatra izy halleloia dia i Josefa dia mba tahaka izany ihany koa na dia teo aza niady izay nolavovany tsy nitsahatra Andriamanitra hanao zavatra tsara teo aminy etritinao fa raha olona latsaka anaty ino ty izy lavadrano zany olona tokony maratra tapaka na folaka tsy fantatra na maty azy fa tanan'Andriamanitra ny taty azy tao fa miniary tsisy hoe dia nilatsaka tao anaty fatsakana izy
mba milatsa ianao natao ke 2 metatra fotsiny de milatsa gambo ianao ay efa roa volana tsafa mbola nisy jerakely zay ay tsy afaka mitory tena fa mbola vao mesika kely avy manao alleloia de marary nefa zavatra kely 1 metatra ny anjerana ay de iny foana ay tena misy taketra mihitsy ay fa manino Josefa tsisy mihitsy hoe de nalatsaka tany anatintsika de nivika ny lamosiny na nivika ny tongony na folaka ny cheviany na mandra-patongany Andriamanitra manao zavatra teo amin'ny fiainany ilay ngeza indrindra 13 taona taty aoriana de Andriamanitra tsy nitsahatra na de nitarehetrehitra azy Andriamanitra tsy nitsahatra ny asa teo amin'ny fiainany tsy nitsahatra ny asa teo amin'ny fiainany halleloia misy zavatra foana zany ataon'Andriamanitra mandra-pahatonga n'iny zavatra mandra-pahatonga n'ilay le faratapony amin'ilay zavatra nangatahana de Andriamanitra eo foana manao zavatra eo amin'ny fiainantsika ianao mivalim-bavaka andrasanao io zao mety ohatra hoe sitrana amin'ny aretina ianao de ianao mbola tsy sitrana amin'ny aretina nefa ianao ihany koa de resy lahatra misy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana mety mbola tsy afatrosa ianao fa hatramin'ny nandraisanao an'Andriamanitra efa misy fifaliana ao anaty tokantrano efa tsy matahotra tsony zany ianao hoe ay gatra efa tsy matahotra zany tsony hoe lasa manana finoana ianao lasa manomboka mahafinaritra anao ny fiainanao mitrosa mbola eo ihany fa efa manomboka misy zavatra Andriamanitra ny teny verena kely bebe tena amin'ny Habakoka tao misy zavatra nasian'Andriamanitra baiko nataony soraty amin'ny fafany zany tonga de ohatran'ny tableau na banderole ngeza be mihitsy de soraty ozy izy ny ten'Andriamanitra atao velona tsara ny soratra zany hoe ataovy raha amintsika manao word zany de atao gras mihitsy na tena atao gras mihitsy le soratra de fitetaka tsara hita avy lavitra hoe eto amin'ity zao tontolo zao tena tanterahantsika eto ny antaterahantsika ny nofo zao tontolo zao misy zany ny Madagasikara fa tsy nareo ohatra izay soratra tsy de hitako mihitsy inona ny dikany nareo rehefa mamaky teny de zao tadidio ny zavatra tsy ataotao foana fa mila mahay mamaky amin'ny fahazavantsaina hoe inona ary zao dika to soratra teo fa misy dikany daholo reny fa tsy hiditra lalina amin'izany tsika fa misy dikany alleloia angatao amin'Andriamanitra zany fahazavantsaina zany fa ho fantatrao inona ny dikan'ireo fa misy dikan'ireo tena misy aza manontany anao inona ny antony fa inona ny dikany fa za mahafantatra fa za tsy teny fa Andriamanitra eto de miteny manao hoe ataovy gras tsara le soratra mba ho hitana ny olona olona miazakazaka ary miazakazaka ianao zany mbola hitanao ihany hoe hoay ino zany soratra zany na miazakazaka ohatriny iny ianao tsy maintsy voavakinao hoe Roxy ohatra cinéma na miazakazaka ohatriny iny ianao tsy maintsy hitanao hoe hoay station Total ity ohatr'izay edy izy mba hoan'iny mba na de ny olona miazakazaka mitotototo ary hitany soratra io de zao le soratra manao hoe ny fahitana de mbola ho avy amin'ny fotoan'andro zany hoe tena nataon'Andriamanitra hitan'ny olona na ny olona mbola anaty fitototoana amin'izao fotoana zao fa ny fahitana inona moa zao ny fahitana ny zavatra andrandrainao io alleloia inge fa mpahitan'Andriamanitra anao io fa ho tafavoaka amin'io ianao ary mahatonga anao ivelom-bolona mbola anaty olona de ny finoanao fa ho tafavoaka amin'io ianao ary tsy diso ianao
ary tsy nanonofy atoandro reo fa Andriamanitra no nampahitan'izany anatin'ny sainao. Fa tena manitra hoe ny fahitana de mbola ho avy fa amin'ny fotoan'andro misy fotoana zany. Zay ny tenako anao eo amin'izay tsika mijery montre. Tenao miteny efa fotoan'andro ro zao e, fa amin'Andriamanitra mbola tsy fotoan'andro. Mbola tsy fotoan'andro. Raha ny sitrapon'ny olona raha tsika te handafy de sitrapontsika volana février de efa misy masoandro de efa mafana ny andro. Raha itsika ny Andriamanitra nataontsika tsisy an'izany hiver zany. Raha za aloha za tena tsy tiako mihitsy ny andro mangatsiaka. Tsy mety amiko moa zany fa tsy tiako. Fa Andriamanitra mahafantatra ny fotoan'androny. Zany hoe zavatra de tsy maintsy tanteraka fa misy fotoana iandrasana fotsiny amin'io. Fa ity ny tena zavatra tegabe ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Zany hoe n'Andriamanitra tsy le Josefa tany anaty fatsakana andevy tary ny gadra tary tsy reny ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny anazy ny farany no jereny. De farany. Ary io farany io vol d'oiseau mihitsy ny andraisan'Andriamanitra io. Raha misy lalana anankiray alehanao miala eo amin'ny point A makany amin'ny point B de miolakolaka tsy de ho ahoan'Andriamanitra reny miolakolaka reny efa eo an-tanana ny fiainanao, mety miaka-midina ny fiainanao fa efa eo an-tanan'Andriamanitra fa n'Andriamanitra tonga de rehefa eny amin'ny tanjona eny amin'ny point B iny ny azony kendreny. Halleluja. Kendry ny farany izy ka tsy ho diso zany hoe tsy ho diso an'io farany io izy. Io tanjona amin'ny fiainanao tsy diso amin'io Andriamanitra. Tsy adinon'Andriamanitra io, fantatr'Andriamanitra amin'ny point B anao tokony hatongavanao na miolakolaka tahaka ny ahoana ny fiainanao. Halleluja. Mikael Kim Andriatsiferina androany vao hitako teo de tahin' Jesosy ianao. Misy ianao zany vao miainga mihitsy de fantatr'Andriamanitra ny tanjona hitondrana anao. Fa ianao miolakolaka le hitondrany anao de iny tsy problème iny. Fa ny azy mikendry ny farany izy de tsy ho diso ka zay mahatonga tena na de mitaredretra aza de andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Zany hoe na miandry ianao hafiriana makany amin'ny restaurant ianao de misy fotoana ianao mikomandy zavatra ka ianao koa rehefa mikomandy na ny anaran'izy de engalinao mihitsy. Izy mba mahay anarana sakafo soa mefa mba mahay anarana sakafo nge ohatra hoe lavalava mihitsy le izy ohatra hoe inona re inona re zany ohatra hoe misy anarana sakafo tsy lavalava mihitsy ny anaovana anano ina soa mefa ohatra hoe bol renversé na hoe composé. Fa misy anarana mihitsy ohatra hoe poisson à la belle vue ohatra zany. Poisson à la belle vue na inona le anarana sakafo lavalava reny izy na ianao anana de lavalava anarana izy soa meva. Aiza le anarana sakafo, iza mahay anarana sakafo lavalava zay izy. Raty hoe zay mahita. Misy anarana ianao ary zay na miteny hoe rehefa iny le zavatra tediavinao te ho lavalava ihany koa. Neny to de inona ianao composé viazy. Alay fotsiny le ovo karaoty na ve vita. Rehefa mihinana eny amin'ireny vary mitsangana reny ianao hoe le mpivarotra taloha eo Antaninarenina zay rehefa mandeha boaty zay. Ina ny laoka rakala, iza mahafantatra ny rakala? Saosisy, crevette, chou, miasy choux daholo. Chou sy anana de fiteniny an'io tonga de matsiro be daholo na anana chou sy crevette chou fleur sy chou de vita vetivety de vary de tondratondrahany de asiana saosy kely vita to de voky. Azonareo ny sakafo ho angatahantsika lavalava le anarana. Rehefa any amin'ny restaurant mihaja ianao elaela izy io. Tsy elaela mody asiany vandro kely mihitsy hoe io mihinana vandro kely aloha tsaingotsaingo kanina aloha ianao mandra-pahinana satria misy fanamboarana le zavatra ao ananina henonao mihitsy hoe misy mihetsika olona maromaro mihetsiketsiky mody asiana ohatrany mody asiana ohatrany ohatrany misy fotoana kely aho raha mampiomehy mahita sakafo tena iangaliny le olona mihitsy manao de misy ohatrany asiana ohatrany ino de izy tongolo gasy de atao misampatsapana kely ohatrany ina moa le voanio reny le ina moa le vitsy de raha izy ahitakotsakondreo
fa menga de le ohatra hoe mayonnaise de atao misoratsoratra kely mihitsy le mayonnaise vita de foan'ny olona amin'ny mofo de hohaniny fa tsy ny tsirony ihany fa plaisirany masonao mihitsy mety hoe ouais de le fanetezana an'le voatabia ohatry ny tena paty polonaise ohatriny zany de zareo de zao zany le izy asiana hodina voatabia ohatriny atao ohatry ny anina iny io misy le tiako tenenina Erika le hodina voatabia de atao lasa ohatry ny voninkazo ohatry ny fleur de le ohatra zay hoe pastèque le vitan'olona misy sarisary reny hitanao zany a zavatra tiako tenenanao de zao ny zavatra angatahanao io a tsy tian'Andriamanitra omenao ohatry ny fanomezana composé fitetaka io fotsiny tsia tsy ataony bol renversé koa io fa tena engaliny io a rehefa tonga avy any am'izay ny serveur mitondra ny sakafonao io zao ohatra ragoût d'agneau aux pommes de terre avec salade verte ça zao tonga de a samy io miterny tojo hoe leta lava izy ragoût d'agneau aux pommes de terre avec salade verte bande de bœuf ina à la sauce blanche reny fricassé de noix jery alina mihitsy raha latojo jereny aigny araky zavatra reny raha totoy zay zao fricassé de noix Saint-Jacques aux champignons de Paris reny zao na ianao na miteny an'izy de anao hoe mieritreritra hoe Saint-Jacques fa siovy ohatry zay le izy fa koa zany tenena am'le fiteny azo izy fa tonga de ina ataonao ondro siovy tondran'olona ondro siovy eo anao fa misy zavatra ao préparena ary io rehefa tonga miandry le izy ianao elaela fa rehefa tonga avy any ny serveur hitondra eo amin'ny table anao tsy mijanona ntsony io halleloia tonga daholo momba an'le zavatra narafaranao na serveur firy de tsy mijanona ntsony tsy mijanona ntsony légume confit au poulet halleloia halleloia tsy mijanona ntsony zao zavatra tiako tenenanao Josefa mandeha daholo aloha reo ady fa tao anatin'izany a miadina izy fizy nahita fity foana ihany koa nahita fity foana izy zay toerana nalehany de nahitany fahasoavana fa izy mbola niandry zavatra foana tsy izy anapaka ny Potifara tsy zay le zavatra niandrasany amin'Andriamanitra tsy izy ho fehany anatin'ny fonja tsy zay ny zavatra niandrasany amin'Andriamanitra fa misy le tena izy le tena endrasany inao tsara Genesis toko fahavalo Genesis toko fahavalo andiny fahavatra ambin'ny folo rehefa tonga ny fotoana nandratan'Andriamanitra ny Josefa ry havana tsara mihitsy zany sakafo rehetra tenenareo zany misaotra nareo rehetrarehetra Genesis toko raiky amby efapolo andiny fahavatra ambin'ny folo de naniraka Farao ka napaka an Josefa de nalaina faingana nataon-davaka izy ary nanaratra ny volombavany sy nanova ny fitafiany de nakany amin'ny Farao Genesis faraiky amby efapolo andiny fahavatra ambin'ny folo Mario amin'ny baibolinao halleloia fa ninona zavatra nalovany Josefa io a ilay ny tenen'Andriamanitra hoe mikendry ny farany izy ary tsy mba ho diso ary ninona zavatra nalovanao de tsy adinon'Andriamanitra ho a fa misy tanjona tianao hatongavana ary io misy any tetezana kely io le hoe tonga faingana am'izay izy mety mitaridritra izy nandritra ny 13 taona nandalo ady fa misy an'io fotoana io tao anatin'ny ray andro nalaina faingana ho a niazakazaka daholo ny mampiarabila nandehanaka anazy tany anaty tany am-ponja hiazaka zana mamoaka anao any am-ponja ary navoaka tany anao tsy nivoaka tany tamina fahafambaraka fa nalaina de natao inona nalaina faingana atao andavaka de naratana voalohany namboarina tsara am'izay volinao atao an'le misy eto le ty le manifinify kely de mahide tsara mihitsy de tsisy an'le ohatry ny romborombo ohatry ny
ratsy reny tena sorona tsara teo de tifitra zany volom-bava de tena sorona tsara daholo mahitsy tsara iny le lavalava manify kely tena niova fitafiana nanao gel tsara mihitsy tena tao tsara tena nasiana crème kely ny tarehy de niova fitafiana asorona ingana teo de nampandrona aloha fa tsy hoe asiana manimanitra ninona tonga de akamo tsara tao anatin'ny fotoana ary ny azakazahana nanaovana an'izany tao anatin'ny fotoana fohy satria maninona mety ny tarehdretra Andriamanitra ekeny zany tsisy mandahany zany zay zao de anisan'ny eritreritra hoe tena Andriamanitra tena mitarehdretra ianao telo volana ve zay Andriamanitra mangatabavaka eto inona ny tsy efa tao alimbavaka vavaka tendrombohitra fifadikanina inona ny tsy efa natao telo volana karangidina tena Andriamanitra Andriamanitra tena Andriamanitra mitarehdretra ianao ozy Andriamanitra mitarehdretra fa zao mbola ho avy halleloia halleloia efa fitahina koa zay halleloia zay le tenin'Andriamanitra Andriamanitra ve de tsy am'mirariny olony bofity zay mitarina amin'ny andro aman'alina moa hitarehdretra va izy mety hitarehdretra izy fa andraso ihany fa tsy maintsy tonga izy amin'ny fotoanany ary rehefa tonga izy de tsy misy mahatazona tsony de tonga de miva de ohatrany barazy vaky efa nisy olona nahatazona rano tamin'ny barazy vaky hoe tsy misy tena toanako tsy azo toanana tsony tsy azo toanana Andriamanitra rehefa manokatra lalina de tsisy marindrina tsony eo amin'ny fiainanao zany fa tia ny fantaniana mipetraka ary verina amin'le teniko tamin'ny voalohany am'izay ny hoe tena sitrapon'Andriamanitra hoe rehefa mahita antsika mitataina tsy mahazo valimbavaka zany teteny aminao fa mahita tsirony anatin'izany any Andriamanitra hoe io vavako io mbola tsy mivaly de mety akakanao amin'ny teny an'izany fa zao io fantanian Jesosy io no mamaly an'izay Andriamanitra tsy hitarehdretra ary Andriamanitra tena maly anao fa mifantanian Jesosy de zao lazaiko aminareo andininy fahavalo am'le Luka 7:25 lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy tena omeny anao ny rariny aza matahotra ianao io valimbavaka io ve izy ary nomen'Andriamanitra ny avana fa tsy ianao ve fa de omen'Andriamanitra n'izy ary avana io ny valimbavaka io io angatahanao io sur mesure io réservé io ho anao alleloia tsy afaka omena olo-kafa ny valimbavaka zina teo da tsy afaka omen'Andriamanitra nahako ny vavaka mamavalitiana na mivavaka mafy mihitsy ary Suzel hoe ome valimbavaka tsy neny mamavalitiana mihitsy tonga any amin'ny Suzel fa ny Suzel any Suzel mihitsy alleloia iza nomen'Andriamanitra ny vavaka ny valimbavaka zay olona ny vavaka ianao io manana valimbavaka fa tia mifantaniana tena ngeza be lazaiko aminareo tokoa fa mendrariny faingana izy kanefa tiany kanefa ary eto tsika mila mitodika maraparanantsika azy kanefa ozy Jesosy raha avy ny zanak'olona moa ahita finoety ambonin'ny tany va izy zany zanak'olona Jesosy raha avy eny amin'ny lawan'any Jesosy ahita finoana va ina le finoana iza de ianao io finoana anankiray mitsangana rehefa tonga Jesosy za ty finoana anankiray mitsangana rehefa tonga Jesosy mino venao fa haiko atao zany ho Jesosy mino aho ozy ny olona de ataoko zany ho Jesosy raha ohatra tsika misy zavatra angatahantsika de mino tsika de ataon'i Jesosy amintsika zany ny sina zany tao anatsika nisy finoana tao anatytsika nazahoantsika le valimbavaka tsy notsika mahery mivavaka fa nitsika nanam-pinoana de isaky ny valimbavaka zay vorainao de tao ambadiky nisy finoana anankiray alleloia ary isika reto de finoana mandendeha de tsangam-bato mandendeha araky ny toritentsika maly za tsangam-bato ianao tsangam-bato isaky ny valimbavaka de misy tsangam-bato amin'ny fiainantsika
ary avy ny fotoana efa nisy fotoana nitoreny ty teny ty ary tomany mihitsy atao anatin'izay nitoromba le hoe avelaro ny lamba mba manasanareo mihitsy ahy hijerena iny tojo a efa nyzarainy tojo ve de mba jereva anatin'ny compte tojo zao a misy an'ilay toroteniko zay nanao hoe manao akanjo menamena zay a lobaka carreau mena zay hoe velaro ny lamba tena avy fotoana tamin'iny ny olona rehefa menan'ny toroteny aloha de mamelatra lamba ny olona rehefa mandalo Jesosy velaro ny lambany de samy mitantara eo daholo misaotran'i Jesosy tamin'ny zavatra zay nataony joro misaotra Jesosy za nataonao ohatr'izao de voakasika mihitsy tamin'izay za teny tamin'izay zaho a tamin'izany mantsy tamin'le toroteny ny olona mety mamelatra hoe ty Jesosy tamin'izahako le nahiratra tamin'ny jamba ty Jesosy tamin'izahako le sanonao a ty a Jesosy le tsy nananjanaka nefa nomenao a ty a Jesosy efa nitsitra 12 taona fa mbola kasika anao de sitrana de mamelatra lamba de za tamin'izay ny teny raha zaho a manokana tsy fantatro hoe lamba firy ny tokony velariko ny Jesosy zay nanerany armoara ary tsy ampy hoe tena lambako anaty armoara rehetra velariko to satria be loatra ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako misaotra ny tojo efa nizarain'ny olona ony manasandreo mihitsy hijeriny compte ny tojo a efa ato anatin'ny page aloha hitanareo daholo ny torotentsika hatramin'izay fa tojo koa ny zara voaingana de afaka jerenareo anatin'ny compte ny tojo ao daholo ary isaorantsika anazy zany alleloia de zao le havana ho avy Jesosy ho avy amin'y ran'andro Jesosy a tsika amelatra lamba tsika sady anofaofa sapandrofy hiteny hoe finahitra ho an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra inona no zavatra asehonao an' Jesosy amin'izany fotoana zany voalohany indrindra ho hita eo ve ianao amin'izany le zavatra ho asehonao io fantatry Jesosy daholo e ary mety tsy betsaka ny tsy ho voatanisanao fa mifantany ianao ve ho eo amin'izay hoe raha tonga Jesosy de iny ianao tena miandry an' Jesosy eo no ninona no le zavatra zay nataony teo amin'ny fiainanao ary Jesosy de manam-panahiny raha tonga ve za le valimbavaka ho azo io tsy olana amin'Andriamanitra io valimbavaka ao io tsy problème an'Andriamanitra io tsy olana amin'Andriamanitra manome anao iny androany de androany de androany fa maninon'Andriamanitra tsy mbola nanome anao an'io maly ny fanahinao anatin'i Jesosy de zao mbola ho hitany ve ianao fa betsaka tompoko ny olona mahazo farak'izay ampahany kely indrindra amin'ny valimbavaka de tsy hitanao mivavaka izany intsony tsy mitady an'Andriamanitra izany intsony misy olona mety mitomany anatin'ny taona maro mitady an'Andriamanitra fa vozy fofopofona valimbavaka kely farak'izay kely fotsiny azo de velom'Andriamanitra de miverina mifanao taloha rehefa misy olona antsika zao zavatra hita amin'ny comptetsika Jesosy apetraka aminao ninona hitranga Jesosy na ny lanitra ho manga Jesosy ianao Jesosy efa niteny fa efa nividinao atsy ho arianao de mizara hitra fiderana ianao mizara toroteny ianao mizara verset ianao misy olana ianao amin'iny fahazamandainga hiatsikady ianao amin'iny fa misy olona nanomboka teo de izay ny fiainany nanomboka teo de lasa verset ny fiainany mivaly ny vavaka de mbola verset ihany eo valivavaka nenandroso izy nenitoroteny nijoro vavolombelona te manomboka amin'ny toroteny de raikitra ao amin'i Jesosy ny fony fa misy mifanohatra amin'izany verset ka tsy verset fa vao eo ny valimbavaka tonga fa miverina amin'ny taloha compte roa samihafa ny comptenao facebooknao ary reny olo reny le teny Jesosy hoe raha tonga nefa ny valimbavaka ahita finoana be izy rahatr' izay inona no hitan'i Jesosy eo aminao ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra efa zatra zany amin'ny Jeremia any amin'ny Deutéronome toko faharoa amby telopolo andimy fadimy ambin'ny folo misy tema hoe niana tavy Jesirona jerenao ny Deutéronome 32:15 niana tavy Jesirona ka namelidaka mbola zany Jesirona zany anaran'ny zanak'Israely teny tiavan'Andriamanitra miantso azy tsika ireo samy manana ny anarana mahafinaritra atsika etsondray aman-drenitsika tsika sady zany nareo zao samy manana belo kely ozy izy mamanay rehefa miantso anahy na le dada sa BTP za zao fiantson'ny fianakaviana sy ny fiantson'ny mampiona anahy dado ny olona akaiky mifoko akaiky anahy
nahitanako ohatra mbola kely ny ray tapo amiko ndray aman-dreniko ny fianakaviako de miantso anah hoe dado zay ny fiantso anah fa za rado azonao tsony hoe dado koa dado ny fiantso anah rehefa mivoaka ny zao sehatra zao any amin'ny fianakaviako any amin'ny olona mifakahazo am-po amiko de dado ny fiantso anah de mboatray koa Andriamanitra ny Jesirona zany anarana tena anisan'ny nahafinaritra Andriamanitra ny antsoina ny zanak'Israely rehefa nampitamby izy de Jesirona fiaty halleloia misy hoe piso ny fiantso azy be de be ny andro mampiona zao ponina aty ponina mapy fiantso olona azy daholo halleloia ny pastera dado de tiako lazaina anao zany io ny anarany antsoina fa io koa ny nampahatsiavan'Andriamanitra azy ny anatavo Jesirona de namelitaka de ny mbola nahiny zanak'Israely de tian'Andriamanitra de mbola tsy nanana ninina de niankina tamin'Andriamanitra fa nanomboka natavy de namelitaka an'Andriamanitra efa mahazatra an'Andriamanitra zany zarevana be de be ny olona efa hitako mahantra izy mivavaka be fa tsy mbola mpanan-karena akory mbola tsy mpanan-karena akory fa manomboka misokatra kely de velom'Andriamanitra anisan'ny nampahaina teo amin'ny fiainako nahita olona tena hoe nanana tanaty fahasahiranana fa zao ny joroavolombelona izy fa nahazo fitaovana nahazo moto be ny tao am-piangonana fa nentin'le moto ny fitiavana an'Andriamanitra mankataka tomobile zay fa tena raha mahazo tomobile hanompo an'Andriamanitra nahazo tomobile fa nainoana azy farany namoaka tomobile tany Tamatavy tam'izany tena tsy hitanao tsony mandraky tiany ambany tsika eto isaky misy zany hoe fivadikanina misy olona firy ao anatin'ny groupe misy fivadikanina misy groupe asiana ny fivadikanina ny andony asy aloha be ma ny fiantsoana azy rondro tamin'ny dadanay izany ny fiantsonanareo taloha izany ny fiantson'ny ray aman-drenareo anareo halleloia fa zao ry havana tena anisan'ny zavatra mampiaya an'Andriamanitra manome valimbavaka olona indrindra manome an'izany anatin'ny fotoana fohy fa ny ahy mba expérience hitako ty neny hono neny olga plus ny ary havana mba fahitana hitako ty mba de zao nenena fantatra iaina kely de zao ny olona raha vao vetivety loatra izy nahazo valimbavaka de tsy tafatsory izy ny fity raha fitika ny anazy ny anarany de ny finoana nona de zao ry havako boay kely satria ianam-bavy io mantsy mbola tam'izay mbola sambola kely de fahitako izy io batadidiny ary de boay kely tokoa fa izy kopy lehilahy kely zay izy tam'izany misy kalapeto ao misy be maso kely zao ry havana be de be ny olona rehefa nahazo valimbavaka de tsy hita tsony izy ary anisan'ny zavatra tena tsy ananan'Andriamanitra toky amintsika ary mahatonga ny sositeny raha tonga de azo de ahita finoana manao ahoana ianao rehefa azo valimbavaka io azon'Andriamanitra omenanao io mahatonga lehilahy ila vao mahazo ampianarin'Andriamanitra mitia anazy aloha tsika eo ampianasana valimbavaka ianao manomboka ampianarin'Andriamanitra ampahafantarin'Andriamanitra anao iza mo izy de Andriamanitra koa fakalala aminao zao fotsiny ataovy ao an-tsainao ny any amin'le farany mpanjinina anahoana ianao fa io tsy mampatahotra na ianao tsy azo valimbavaka any tsy possible zany tena teneniko anao zany fa tsy mampino anao zany ianao tsy azo valimbavaka zany tsy mitombony zany tena azo valimbavaka ianao sady azo valimbavaka ianao ny tsy ho ela halleloia fa mifantaniko aminao de zao
ay misy sisi de misy kiki. Ny fanontaniana tena apetrako aminao de zao afaka omenao toko fe Jesosy ige raha tonga io Jesosy milamina fotsiny fa za eto foana za eto foana. Za nisy zavatra mampirenao ohatra hoe misy olona mivavaka entinambavaka ary maro ny hitako ohatr'izany eto fa vao mivaly le vavaka de miverina amin'ny fanaony taloha izy. Mahampalahelo sady manao tsinitsinina an'Andriamanitra, tsy mahatsapa ny soa nataon'Andriamanitra. Ao ihany koa ny fanaovana tsinitsinina an'ilay zavatra maro. Fa raha teo anatin'izany ianao de androany Andriamanitra tena te hitahan'ny fiainanao, te hanome anao valim-bavaka izy. Tena tsy te tarehidratra Andriamanitra, tena dodin'Andriamanitra malivavaka anao, fa ny mampiahoatra azy de zao satria manahy izy fa rehefa azonao io matavy eo ianao de mameli-daka, na azonao iny de tsy hita ianao, mbola zava-dehibe lavitra amin'Andriamanitra mahita anao. Hoe izy fotoana tamin'izany vavaka de nahita hoe zay aloha tena nitahin'ny tompo tena nitahin'ny tompo zay raha vao namalala ary tena miaina amin'ny fitahin'Andriamanitra zay hatramin'izao. 3 volana angarangidina ny valiny vavaka de nisokatra io lalana io de nisokatra mandraky tia androany tsy nihita intsony, isaorana n'Andriamanitra. Misy fotoana malahelo tena misy fotoana tena mitena an'izany mihitsy Jesosy misy olona hitanao hatramin'ny idiranao tao ianao 3 volana de nisokatra fa zany ho zany efa mataona mbola frihary sahirana mandeha mivavaka fa izy mirehatra be de zay hoe Jesosy tena miangatra mba jereo reo olona reo Andriamanitra, mba jereo fa mampalahelo fa maninona de ataonao ohatr'ireo olo misy ozina ve io olo io sa maninona, tsy le olona misy ozina fa tena tsaroko mihitsy ho azy zany hoe sahirana de vao manomboka misy kely de veloma Jesosy. Za androany de teny aminao raha tianao tahin'Andriamanitra maharitra mba tadidinao marina reny kiki zany ny antsointsika ny Tery Albenja de sisi ny antsointsika ny izy le sisi teo mba tadidio reny Tojo sy Rikizy sy ny aloha daholo izy i kiki de i Angela io sisi de i Aingo kely de i Bemaso kely. Bemaso zany tsika vao mifondra zany de tahin'ny tompo Bemaso kely de tahin'ny tompo Nana io na Elina Gianni Cristal Nana hono ny anazy Rafitika Tsingitry Neny reny tadiditsika daholo de reny ny antsointsika an zareo avy eo. Alleloia. So mbola tanora fanahy kosa izy ary anabavy io tsy mifidy io raha nabavy ama itody fa io ny degré an'le fitiavan'Andriamanitra mihitsy mbola tsy ampy ka rehefa tsy mbola ampy ny fitiavanao an'Andriamanitra de voafoaka andreny valim-bavaka kely reny de tonga de lasa ianao de misy olona angeravana te tazomin'ny fangataham-bavaka fotsiny ny mahatonga azy manamasitena izy tsy te hanamasitena mbola tsy fony iny fa fantany koa fa zay tsy manam-pahamasinana tsy hitan'Andriamanitra de manamasitena izy aloha miandry valim-bavaka fa vao azony iny de miverina amin'ny taloha de reny olona reny efa tsy ho tafita amin'ny fivavahana ny fivavahana angeravana tena mahatafita fa reny tsy ahatafita mihitsy ny salam'izany koa de tahin'ny tompony antsika fa soratan'Andriamanitra eo amin'ny fafana mihitsy hoe tsy maintsy tanteraka io fa mifantaniana tsy tarehitrehitra izy fa ho afaingana fa mifantaniana hoe ianao ve mbola aveo andeha ataontsika ity raha anankiray ity ira mahafinaritra be fataontsika foana izy ity ny amba faniriko ny tena mba faniriko marina mihitsy tenin'ny Lina io parente reny azy ny vavaka fa tsy fitiavan'Andriamanitra fa angatao hoe mba hiverina botakely tahin'ny tompo de zao ry havana ny amba faniriko aminareo reo tena ataopoky ty zavatra ty de ny mba hoe nareo zao mangatabavaka de io nareo ty be an'Andriamanitra de azo ny valim-bavaka de io nareo mbola tian'Andriamanitra zay io ve hoe ravana zay tian'Andriamanitra hoe venona tsy mahazo valim-bavaka ny fianay valim-bavaka isan'andro zao vao androany nahazo nanao remizina diplôme fa ny zanakay anisan'ny avaka atao amin'ny lycée nisy azy
nahazo mention très bien izy tamin'ny brevet teo androany nalena ny diplôme valimbavaka izy zany isan'andro valimbavaka ny ainany nefa zay tia mbola eto satria ny re tsy valimbavaka tsony efa andriamanitra mihitsy ny tianay raha mavy Jesosy ahita finoana mba izy mba tiany ho hita eo ianao de tehirizo donc ataontsika tehirizy za Jesosy mba tehirizo mba haritra be ho avy ianao de tia mbola voatahiry miaina valimbavaka ianao manomboka eto fa tady ity andriamanitra mbola te hitanao foana samy hita iny tompontsika rehetrarehetra halleluia amen. Safutufut unzamayer sedensang kini fiainaku ulan lafta iri yang pita nilan mau Jesus ini fiainaku the future safutufut unzamayer sedensang kini fiainaku ulan lafta iri yang pita nilan mau Jesus ini fiainaku Tehirizo tompoa Tehirizo tu tu safini alozano Tehirizo tu o tu sua chami farmi Tehirizo tu tu rescue the future o tu sua chami farmi something if you're cool Tehirizo tu tu safini alozano Tehirizo tu o tu sua chami farmi Tehirizo tu tu rescue the future o tu sua chami farmi something if you're cool Sandara Jesus afonsamku itin mafinita future lazoni unzambangina cendendikanin sambuku Sandara Jesus afonsamku itin mafinita future lazoni unzambangina cendendikanin sambuku Safini alozano Tehirizo tu o tu sua chami farmi Tehirizo tu tu rescue the future o tu sua chami farmi something if you're cool Tehirizo tu tu safini alozano Tehirizo tu o tu sua chami farmi Tehirizo tu tu rescue the future o tu sua chami farmi something if you're cool Tehirizo tu tu safini alozano Tehirizo tu o tu sua chami farmi Tehirizo tu tu rescue the future o tu sua chami farmi something if you're cool sua chami farmi something if you're cool sua chami farmi something if you're
Halleloia. Eo raha antsika vavaka izany a, andaontsika tena hiteny hoe Jesosy eo tehirizo a Jesosy. Halleloia. Tehirizo a Jesosy fa tsy te ho rendrika fotsiny hoe ao anaty valim-bavaka a Jesosy a, fa tena te ho hitanao rehefa tonga ianao. Halleloia. Ivavaksika dia matoky aho fa ny tanan'Andriamanitra ane a ombantsika tsirairay avy. Za matoky sy mino fa resy lahatra ianao fa sy ny valim-bavaka ny tokony hampialatsika amin'Andriamanitra, fa vao mereny a tokony hampifikitra atsika amin'Andriamanitra ry havako malalako. Ny tanan'Andriamanitra ne kasikasy ianao, ary ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra ne a hitahiry a sy ianao. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Avelantsika mandeha ihany ny hira sy ny fekira, fa isika kosa hivavaka amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy satria tena tianay tokoa ianao, ary makasitraka Jesosy a ny amin'izay nitantananao ny fiainanay a tao anatin'izay fotoana izay. Dia misaotra anao zay Jehovah-Andriamanitra satria dia tena tsapanay tokoa fa tena naharay valim-bavaka izay a. Dia tena tsapanay tokoa Jesosy a, fa indreto izay noho ny valim-bavaka no nahatonga anay teto. Ary dia misaotra anao zay. Misaotra ny amin'ireo izay efa nitehirizinao. Misaotra ny amin'ireo izay efa finoana ho hitanao raha hatrizay Jesosy a, fa zava-dehibe ny zavatra nataonao. Eny Tompo, isaorana anao zay voatahiry, isaorana anao fa raha hita finoana ianao a dia tsy izay no hitahiran'izany fa mifanahinao masina ihany. Dia mankasitraka Jesosy a, mankasitraka satria izay reto dia tsy nisy ho voatahiry na dia ray ary raha tsy noho ny hery ny fanahinao masina rery ihany. Ary dia indreto izay a efa mianatra sady ny amin'ny voninahitra anao raha hatrizay, fa ho hitanao avy any amin'ny raha lanitra eny ahita finoana maro ianao Jesosy. Misaotra Jesosy a. Androany dia apetraka ao am-pelantananao ny tsirairay avy, izay tsirairay avy reto Jesosy a, tehirizo mba tsisy ho safotry ny alon-drano, satria raha tsy hitanao eto izay sy ny finoanay a dia mahita olona hafa ihany angenao e, fa izay no fatiantoka Jesosy a. Ko androany dia mangataka aminao zay hoe tehirizo toditsoatra amin'ny farany, fa te hanome voninahitra anao, te ho hitanao, ary te hijoro a amin'ny fanomponanao mandrakizay. Dia tafionerinao ary zay Jesosy a, dia azavelanao irery a, azavelanao valim-bavaka mihitsy ny analanay aminao, fa vao mere mampifikitra anay aminao. Misaotra Jesosy, voninahitra ho anao a, ary hatramin'izay dia mandrakizay ane dia hifampitantana aminao zay. Fantatreva fa tsy ho ela, misy olona eto miandry valim-bavaka fa tsy taridretra ianao Andriamanitra, fa tena ho tonga ao anatin'ny fotoana zay tsy hampozina ianao, ary rehefa tonga ianao tonga faingan'Andriamanitra. Koa izay misaotra anao sahady satria fantatreva tsy maintsy ho tonga zay, satria ianao le ho avy, le valim-bavaka tsy maintsy ho avy. Fa izay tehirizo sahady a mba hajoro amin'ny fanomponanao. Misaotra Jesosy a. Zay rehetra tsy voalazako ianao mahalala ny masoa, ary dia ny devoly Satana fatra am'ranao tsy afaka hitsaiko na dia litera ray ary tamin'izay nafafy teto tamin'ity androany ity, fa ny olona rehetra dia samy atsapa androany, fa nahazo hery izy ireo ary tsy hevitra mandrakizay. Ho anao ny terany aja ny saotra sy ny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Izao mpandrotsika na vavintsika Firenena-Rakoto hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tay Tompo ranavavy Firenena-Rakoto anao ny fitenenana. Tompontsika rehetra, miaraka hivavaka tsika.
Makasitraka sy manome voninahitra anao izay ry ranay tsara indrindra ny amin'ny teny nentin'ny mpanomponao izay notoriana teto, satria teny mampiritreritra sy teny mampianatra anay indray ny amin'ny tokony hivavahanay, satria ianao Jesosy nefa amin'ny teny manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ianareo mba tsy ho reraka. Andriamanitro, omety-pomay manaiky izahay mba hifona sy bebaka eo aminao ka hanao ny sitraponao, mba azonay ny famirapo sy famelan-keloka avy aminao. Ka izany famiraponao izany Jesosy no azonay indray hitondranay ambavaka ny firenenay. Mangataka famelan-keloka ho an'ny malagasy rehetra izay Jesosy, ny amin'ny heloka rehetra sy ny adalàna, ny fisainana-dratsy izay vitanay. Mandrafo aminay Andriamanitro, aoka ho vita fihavanana aminao indray ny malagasy rehetra Jesosy, mba ho sambatra ny firenenay. Fa ny teninao Jesosy manao hoe raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no avy hanetry tena, hiala amin'ny ratsy fanaony ka hivavaka, dia mino sady matoky izahay fa hanasitrana ny taninay ianao Jehovah. Mila an'izany Madagasikara Jesosy, satria ny teninao dia marina, ny teninao dia mahery, eny sy ny amenina. Ko mananteny izay raha eo fa hiaina amin'izany famiraponao ianao, mba ho sambatra ny firenenay, mba ho ambinina ny firenenay. Voalaza ny teninao izany Jesosy koa manao hoe sambatra izay voavela ny elony sady voasarina amin'ny fahotany. Ho tanteraka ho an'ny malagasy rehetra anie izany Jesosy. Ao koa Jesosy ireo miady amin'ny aretina amin'izao fotoana izao, tsy manana fahafahana hietrehana hitsaboana akory Andriamanitra. Ao ireo izay tsy mihinana sakafo ara-dalàna Tompo, ao ireo izay sahirana ara-bola, tsy mba manana na dia hipetrahana azy. Ao koa ny anganka voatery angalatra Jesosy, hisy lokony nama andangy, hanao ny zavatra tsirey. Ao Jesosy ireo maritra volony noho ny tsy fandriam-pahalemana izay misy amin'izao fotoana izao any amin'ny firenenay. Ao ireo izay miady amin'ny tsirariny eny amin'ny fitsarana. Ao koa Jesosy ireo tokantrano misaraka, tokantrano mifamono. Ao ireo izay marary miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao Jesosy. Ao koa izay hiara mierisetra. Tompon'Andriamanitra io, vonjeo araka ny sitraponao reo, ary aiza misy adinoana na dia iray ary, satria tsy misy tiana ho very Jesosy. Andriamanitra tanteraho amin'ny malagasy ny teninao Jesosy manao hoe ho salama sy ambinina ny tahaka ny nanambinana ny fanahinao. Dia misaotra Jesosy raha afaka mbola mitondram-bavaka ny firenenay izany. Ka raha hisaraka eto izay amin'izao alina izao Andriamanitra, dia ny fanahy masonao andrakotra ny tsirairay avy Jesosy. Mety tokantrano tsirairay avy any, andrakotra ny fanahy masona ka mety torimaso mamy ny tsirairay. Dia amohana indray Jesosy raha tonga ny maraina vaovao, azonay mbola misaotra sy mibera ary mivoninahitra ny anaranao. Misaotra raha ny tsara indrindra, voninahitra ny anao ka hatramin'ny taloha indrindraka mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Sorantsika n'Andriamanitra, mankasitraka ny ranavavitsika, ranavavitsika fianarakoto atao anatin'izay vavaka matsiro ho an'ny firenena izay. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra fa dia io moa video efa ela iny efa misy ny eo mbola betsaka ny eo misy ny tsy eo tanatin'ireny sary ireny fa isorantsika n'Andriamanitra ny mbola eo. Dia Andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy rapitso retsika miona, tsisy fandarina tsony rapitso fa milady retsika miona eto fa rapitso manomboka amin'ny sivira dia efa miaraka amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Totsika anatin'ny commencement akira sy ny famotinana toriteny. Dia manomboka amin'ny ray ora sasana aminy roa eo manomboka mitreto mampionina mitondra ny ino izy ity, mitondra ny fitombavaka. Dia ao anatin'izay koa moa itoriteny eto ny tenako ao anatin'izay fitombavakantsika sabata izay. Dia samy tratra ny sabata manaova sabata finahitra totsika rehetra dia samy hita in'Andriamanitra. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia rapitsika dia efa eo neto
mahereza daholo a Andriamanitra ny a hikarakara sy hita ny fiainantsika rehetrarehetra dia raha bitsika miona mahereza daholo a hotahiny tompo sotra hoe nahitra eny hatramin'ny farany a www.andramokaizo.com afahanao mihaino ny onjam-peo akiradio a misy totezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva www.andramokaizo.com amin'ny lahady a amin'ny folo maraina miverinao zao fandaran' zao dia nitoro teny rapizondray a amin'ny lahady a amin'ny ray a miverinao tahiny Jesosy daholo a mahereza daholo a tahiny Jesosy